mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ny avana no iarabanantsika hatratrity sabotsy farany herinandro fatelo ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika io izay alahatra ny sabana sekola lahato mazava ho azy dia ny filazantsaramaso naraka ny jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Fakitsika amin'ny lalan'i Jesosy ry havana izany mofinaina izany. Rehefa afaka izany dia nisy andro firaharavon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihany Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5. Tao no nandriny marary maro ny jamba, ny mandringa, ny matila, miandry ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely midina tany amin'ny farindra indray ka nampitsika ny rano, koa izay iray niroboka aloha. Rehefa mihetsika ny rano dia sitrana na inona no aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona. Raha nahita azy miandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona niroboka eto amin'ity farihy. Nefa raha mandeha ao dia misy olon-kafa mitsofoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrianao ka mandeha. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay. Ray masino, manamasinina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lehilahy izay marary nandritra ny 7 taona no tantarain'ny Jaoneto ny fomba nanasitranan'i Jesosy azy. Hoy Jesosy taminy, teo ho sitrana vai ianao. Teo ho sitrana vai ianao. Fanontaniana hafahafa ilay fanontanian'i Jesosy. Inona moa no antony hahatongavan'ity lehilahy ity eo amin'ity farihiny Betesda izay ninon'ny Jiosy fa mahasitrana ity? Inona no antony hijanonany teo nandritra ny 7 taona narariany? Inona no antony endrasany ny fietsehiny rano raha tsy teo ho sitrana izy? Fa nahoana Jesosy mbola metram-panontaniana ihany manao hoe teo ho sitrana va ianao? Manoloana olona marary, manoloana ny olona efa ao anatin'ny fahamporetana, dia nahoana Jesosy mbola metram-panontaniana hoe teo ho sitrana va ianao? Sitrana amin'ny inona ary? Nahoana no apetraka Jesosy izay? Sao dia tsy fahasitrana ara-panahy ara-nofo ihany ny tian'i Jesosy hipetraka, ny tian'i Jesosy hovaliany ity lehilahy ity, fa fahasitrana amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Jesosy miteny hoe teo ho sitrana va ianao? Sitrana amin'ny inona ary? Amin'ny aretina ihany ve? Atoka mijery ilay tontolo na tenenan'i Jesosy izany tsika dia afaka mamaly fanontaniana amin'ny lafin-javatra 2 na 3. Voalohany dia ilay fiarahamonina. Asa raha azonao an-tsaina hoe fiarahamonina manahoana moa ny fiarahamonina ity lehilahy ity? Fiarahamonina tsy miraharaha ny sahirana. Fiarahamonina samy manao izay ahavonjy ny ainy. Fiarahamonina tonga amin'ilay fiteny tsy demontina hoe samy mitady izay mahafinaritra azy, samy manao izay hasitrana azy, samy maka ho azy. Fiarahamonina samy mandeha, samy mitady. Izay ity fiarahamonina ity sanatria. Aleo saritsaina hoe lehilahy marary 7 taona. Firy taona izy zany? Ary tsy mba misy fandaminana ao anatin'ilay fiarahamonina hoe iza ny tena marary be, iza no mitondra inona. Fa rehefa mihetsika zany ilay rano, ho ny 4,
ny andiny fahefatra moa tsy hitatsika ty amin'ny eo amin'ny eny anatin'ny baiboly ery amin'ny voany fa ety amin'ny votsipejy no ahitany zany matetika an'io da rehefa mamaky an'io de adino ny andininy fahefatra satria ny andininy fahefatra dia aty amin'ny vodipejy no misy hoe ampio hoe fa tsy eo amin'ny tsy aty anatin'ilay baiboly akory ka manjary manadino an'io ny olona fa ny andininy fahefatra de miteny manao hoe misy anjely midina de mapetsika an'lay rano ka raha vao metsika lay rano de miaraka mihazakazaka ny olona ka zay tafatsofoka voalohany ao anatin'io de sitrana na inona le aretina de mazava ho azy zany alaivo saretsaina hoe misy lehilahy marary misy karazan'olona be de be marary eo mety misy marary ny gripa marary ny tazo marary ny isan-karazany malemy isan-karazany dia samy manompo maso mitazana lay rano de misy antsoantso iny efa metsika le rano de mezakazaka ny olona de zay tafatsoropoka voalohany saingy ity lehilahy ty dia maina malazo ny andiny voalohany hoe maty ila na malaina na malazo zany hoe tsy manana fahavoazana anabatana izy ahoana moa no hoe ahatratrarany foana fa dia tsy maintsy tratrariana foana zany de tsy mety ho sitrana mihitsy izy satria azakazaka ny samy matanjaka de izy nefa tsy salama le fiarahamonina zany dia movatsy ny fiarahamonina enatsika fiarahamonina tsy malala marary fiarahamonina samyny olona poritra fiarahamonina samyny olona maika fiarahamonina tsy miraharaha ny hafa fiarahamonina tsisy fandaminana fiarahamoniny matanjaka ka de zao zay tavelany de tavelany tsisy miraha samy manao zay ahasitrana azy samy manao zay ahavoavonjiny ay azany le afako tsy mifalavitra ny fiarahamonina enatsika kehitriny hoe zao fiarahamoniny tojato faraika am'roapolo zao de zao mitenako ihany aloha zay ahasitrana zay ahavoavonjy zay ahatafita na inona mety ho fikorotanana na inona mety tsy afaky nentevitra mihitsy fa za aloha samy marary samy te ho sitrana samy te ho voavonjy samy te ho sambana samy te hiadana samy te anana samy te ho tafita sy ny sisa rehetra dia samy miandry de tsisy eo samy miandry eo morony fary eo misy marary be deabe fa zao ireo marary be deabe reo de mpifanandrindreo satria anakiray am'ireo ihany no sitrana fa mpifanandrindreo ary vonina marary hafa de vonina ny anosika ny marary hafa mba ahasitrana azy ny marary anakiray de zao tsisy apetra-pantainao ianao moa zany zao valo amby telopolo taona ny narara alao iandriny amin'ny manaraka fa alao nanao mandeha aloha tsisy fandaminana tahaka zany io dia fa fiarahamonina mahonena tahaka zany no atrehnyity lehilahy ity fiarahamonina hoe samy marary eo zao fa tsisy miraharaha mihitsy eo hoe na inona aretinao de zao za aloha ny voalohany zay tsy te hafantatra anao mihitsy fa dia zany te ho sitrana aloha ary dia zay natonga any Jesosy nametra-panontaniana hoe te ho sitrana va ianao ho sitrana am'zany fiarahamonina fitiavateny zany fiarahamonina mikorontana zany fiarahamonina tsisy fiadanana tsisy fandripahalemana fiarahamoniny fitiavateny fiarahamoniny tsy misy azonao iankinana na iza azany ny fiarahamonina enatsika kehitriny de afaka malala fiarahamoniny tsindrovalavo zay resy de akoraina zay vo de latsaina zay mitomany de omehezana izay tsy manana tsy ampindramina izay ory tsy jerena sy ny sisa rehetra zany ny fiarahamoniny tonjato faraika am'roapolo de ho Jesosy te ho sitrana am'zany vahenao azay ny dika ny fanontaniany Jesosy tamin'ity lehilahy ity fantatry Jesosy fa tsy anana anjara mihitsy am'zany fiarahamonina zany ity lehilahy ity ary de tonga izy nanatona ilay lela nametra-panontaniana aminy hoe te ho sitrana vahenao tsy miandry ny fietsehiny rano tsy mifantoka any am'ilay rano zany ny maso fa any am' Jesosy te ho sitrana vahenao afaka malala Jesosy manatona atsika mahitana ny tebitebitsika mahitatsika tsy mahazo aina eo anatrehany tsy ndrio falavany fiarahamonina mahita ny fahoritsika eo anatrehany tsy firaharahin'ny hafatsika tsy fijeren'ny hafatsika atositosiky ny atsy atositosiky ny roa mba manantena ihany mba tonga amy lahatra ihany mba miandro ohatr'izay olona rehetra saingy zao tsy manana anjara ho anao ho atsika tahaka zany no hitenenany Jesosy hoe te ho sitrana va ianao Jesosy tsy manatsafa mihitsy Jesosy eto fa Jesosy te hitaona atsika hibanjina azy tsy hibanjina
ny hoe vahagagan'ny anjely na hibanjina ny rano tsy zay loatra fa hibanjina ny Jesosy teo sitrana aryvainao teo afaka am'izany fiarahamonina tsy mampisy fiadanana zany teo vonjen'ny tompo tsy te hiankina tsy afa-miankina na amin'iza na amin'iza teo Jesosy teo sitrana vainao fa ny faharoa zay dikany ty fanontaniany ty kory havako tsy hoe fanontaniany teo sitrana miala am'lay fahoriana miala am'lay fiarahamonina tsy azo ankinana ihany fa izao koa tena teo ho sitrana amin'ny aretiny zay mahatonga anao tsy afaka manao na inona na inona betsaka ry havako malala ny zavatra mety miazo anatsika tsy afahantsika manao na inona na inona eo aparafara lay lehilahy nandiny fa sivy naka tamin'izay de sitrana laka nitondra ny fandriny malemy eo am-pandriny ataony ahoana moa ny ahavonjy ny tena rehefa miankina izy mba miandry olona izy zany misy olona zany mpikarama misy olona zany efa mpikarama fotsiny maka vola mba hanosika ny farafara de zao tratrale mpikarama zay maome betsaka no zay maome vola azy no mahatonga no eny amin'ny manao afaka manosika ny marary na matondra ny marary eny amin'ilay rano rehefa mihetsika lay rano fa izao ity marary ty de irery izy ary ataon'ny olona mety ho fitadiavam-bola ary ataon'ny olona mety ho fitadiava-karena azy ampiasain'ny olona tsy vitany hoe irery ihany fa izao ampiasain'ny olona ararotin'ny olona satria izy rery de ho Jesosy de ho sitrana vainao misy fotoana rehavako malala ataon'ny olona fiasana fotsiny ndraindray ianao ataon'ny olona fitadiavana fotsiny ndraindray ianao anatin'ny tsy fahasalamana ataon'ny olona famelomana ny tenany fotsiny ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny betsaka ny marary tahaka zany ary betsaka ny olona manana olana zay ararotiny sasany fotsiny ararotiny sasany satria tsy maintsy miankina man'olona ararotiny sasany satria tsy manana safidy fa tsy maintsy miankina tsy maintsy midodododo tsy maintsy mila vonjy saingy zay ilana vonjy de zao manararoatra saingy zay ilana vonjy de zao manararoatra maka keriny manambaka ho an'izany koa no nahatongavan' Jesosy ho atsika ho an'izany olona zany nahatongavan' Jesosy hoe teo sitrana vainao mahonena amijery anao zay ararotin'ny olona mahonena amijery anao zay irery ataon'ny olona fitadiavana ataon'ny olona tohatra fiakarana teo sitrana am'izany fiarahamonina zay fanararotana ny mahirery ny olona fanararotana ny fiankinandon'ny olona teo sitrana am'izany ko va ianao Jesosy ry havako malala sakaizan'ny olona hiarany tsindrazo lena Jesosy mahita ny fahorian'ireny olona araraotiny fiarahamonina ireny Jesosy sakaizan'ny olona mangiry firy no nietraketraka ny fiarahamonina mangiry firy no ny tsy firarahin'ny hafa no ny fitiavan-tenan'ny hafa teo sitrana vainao fa ny fahatelo zay dikany ty fanontaniany teo koa de zao te hanaisotra lay fiankinan-doha ao anatin'lay lehilahy 80 taona ela nge zany ry havako 80 taona narary ely zany 70 taona latsaka kely ely zany ry havako zany io nandritry zay 80 taona zay de zao tsy indépendant tsy autonome zany olona tsy mahana fahaleovan-tena miankina tsy afaka manao na inona ity lehilahy ity de ho Jesosy te aleo tena venao te aleo tena venao tsy te hiankina amin'ny olona tsolo venao tsy efa leo venao miankina amin'olona miankina amin'ny sitrapon'ny olona miandry zay hitseran'ny olona miandry zay fangorahan'ny olona foana miandry zay mba foin'ny olona miandry zay mba mety ho fanondram-pon'ny olona te ho sitrana am'izany fiankinan-doha zany ve raha ko malala raha mijery ny tanindrazantsika isika ho tahako ty lehilahy ty reo anatin'ny firenena de zao miandry fangorahan'ny olona ary betsaka ry havako malala ny olona hoe miandry fitseran'ny olona raha tsy zany tsy mahaleo tena miandry zay mba hatolotry ny olona miandry zay mba foin'ny olona miandry zay mba valiten'ny olona de mangetaheta hoe mba te aleo teny mba te hajoro e mba te ana zay maha izy azy ny teny fa efa tsy te ho latsaina tsony efa tsy te ho esona tsony efa tsy te ho resahana tsony fa mba te hiankinana indray mba tsy te hiankina fa te mba hiankinana indray
teo sitrana am'izany fiankinan-doha zany ve anao, teo sitrana am'izany izany angorahany olona zany fotsiny ve anao. Nafako malala fanontaniana zay inona ny valy nefa ny finoana. Teo sitrana va ianao, ny valiny io teny koa zao teo afaka va ianao. Rehefa miteny hoe sitrana de zao afaka voavonjy, teo voavonjy ve ianao, voavonjy am'izany zavatra rehetra mamatotra anao zany de io fandrina io zay ho teren'io manao hoe fandrina zay midika eta mavesatra, zay midika eta mavesatra. Lay fandrina de midika eta mavesatra hoe lay fandrina niazona lay olona, fa rehefa sitrana lay olona lay fandrina indray no mibatain'lay olona. Zany hoe misy zavatra zany zay miazona anao tsy afametsika, be de be ry afako malala ny lafiny zavatra miazona atsika tsy afametsika ka mahatonga atsika miankin-doha amin'ny hafa, mahatonga atsika tsy mahajoro, mahatonga atsika mahantra, mahatonga atsika ory. Misy zavatra mavesatra miazona atsika tsy fantatra, samy manana ny azy io. Tsy fahasalamana nyty lehilahy ty, mety ho tahotra neny hafa, mety ho tebiteby, mety ho olana ara-piarahamonina, mety ho tsy fahampin'ny fahalalana, mety ho tsy fahaiza mitantana, mety ho fahazaran-dratsy. Zany rehetra zany de mety ho fandrina miazona atsika ka mahatonga atsika hitseran'ny olona. De eto ry afaka malala hoy Jesoa, teo afaka am'izany ve ianao, teo ho voavonjy ve ianao, ka izao io entanao io de ianao no mibata azy, tsy hoe entana zay miazona anao io ka tsy zakanao fa zakanao, teo afaka am'izany ve. Zay ndika le teny hoe teo sitrana va ianao. Dia namaly lay lehilahy mazava ho azy, rehefa namaly lehilahy de zao ny tantara ny olana izy, niresaka tamy Jesoa izy, nitondra tamy Jesoa ny olany rehetra hoe zao ange ny fototr'olany, zao ange ny olako hoe za teo sitrana fa ny olako ange de izao hoe zao ny zavatra mitranga. Tsy nametraka olana mihitsy Jesoa. Jesoa tsy niteny ny olana zao ny fiarahamonina tahaka zao, fa hoy Jesoa mitsangany ianao hoe eto ny fandrinao ka mandehana. Dia niaraka tam'izay de sitrana ra-lehilahy. Ny tenin'ny Jesoa, ny baikon' Jesoa, teny-pahary. Ary amy Jaona de ny tenin'ny Jesoa de teny-pahary, tenin'ny Jesoa de tenin'Andriamanitra. Tahaky ny naharian'Andriamanitra zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny teny. Jaona miteny hoe ary ny teny de Andriamanitra. Amy Jaona de zao ny tenin'ny Jesoa, teny velona. Rehefa miteny Jesoa de tanterak'izay. No zany de eto de ilay teny-pahary, ilay tenin'Andriamanitra, ilay tenin'ny Jesoa miteny hoe mitsangana de eto ny fandrinao de mandehana. Dika ny teny hoe eto ny fandrinao de mandehana, manany ianao fahaleovan-tena, afaka mijoroa mandehana ataovy ny asanao ndrano, tohizo ny fiainanao. Zavatra roa zany rehavako malala ny tiany Jaonao tahakatra tsika am'ty mofinainay ty. Ny voalohany de zao hitan'ny tompo, ny fiarahamonina sy ny korotam-piarahamonina sy ny olam-piainanao, ny tompo Jesoa ny manaraka anao, fantatry ny tompo io ary mametra-panontaniana aminao izy manao hoe teo sitrana va ianao. Fantan'io izy mahafantatra. Ianao mety miandro zavatra fa amonjena ny tenanao hoe za zao rino mety mahavonjy ahy, za zao rizo, manasa eritreretinao ahavonjy ny tenanao ianao. Fa amy Jesoa tsy zay ny vahaolana, fa izy ny vahaolana. Eo akaikinao izy mametra-panontaniana hoe enao ve tena sitrany, tena ao anatinao tokoa ve le faniriana, tena ao anatinao tokoa ve le etaetany io sitrana. Tsy ny etaetany ahita lay fietsehiny rano, tsy ny etaetany ahita lay anjely, fa ao anatinao ve le etaeta teo sitrana, teo afaka, teo voavonjy. Jesoa afaka malala nametraka an'izany fanontaniana zany aminao hoe tena manana zany faniriana zany ve, fa betsaka ny olona manana eta mavesatra fa tsy teo sitrana, betsaka ny mantra fa tsy tena ao anaty le hoe teo afaka amin'ny fantrana. Fa misy
tsy te mahantra fotsiny fa tsy tena manana hetahitany voatra tsy manana hetahitany ho afaka fa ndrandray finaritra amin'ny fiankinan-doha finaritra amin'ny toejahatra maro samy hafa avako malala tiany tompony anananao famiriana lalina faresendahatra eo akaikinao jeso manontany an'izany teo vovonjy marina ve anao tena ilainao marina tokoa ve famonjena io de valiny eny tenenana zany amin'ny tompo ary ny faharoa de zao zeo mijaone de zao Jesoa tsy mahazaka tsy fananatsika fahaleovatena ny olona noarian'Andriamanitra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra de zao olona iankinana olona vahaolana olona zay tsy manana fatorana na inona ary zay ny antony natongavany Jesosy ty amin'izao tontolo zao hamonjy ny olona mba hiala amin'ny fiankinan-doha hiala amin'ny herisetra sy ny tsindra azo rena ny olona fiarahamonina avako malala lay Jesosy Kristy tompo zay fanasitranana lay Jesosy Kristy tompo zay famelan-keloka lay mamonjy antsika lay mahay zavatra rehetrany amaly ny sentony fonao ka anafaka anao am'izay rehetra mety karazam-patorana karazana enta mavesatra mamatotra sy mangeja ary raha mametra-panontaniana aminao izy manao hoe te ho sitrana va ianao de matoky fa miasa izy matoky fa mahita ny fahoritsika ny tebitebitsika ny zavatra lalovantsika ny fatoratsika fantatry ny tompo re te ho sitrana va ianao de hoy ny tompo aminao mitsangana entiny fandrinao ka mandehana mivavaka tompo misaotranao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay fa fantatrao ny fahorianay fantatrao ny tsindry azo lena mahazo anay fantatrao ny tebiteby mahazo anay fantatrao ny olam-piarahamonina setrainay fantatrao ny herisetra zay lalovanay fantatrao ny zavatra maro isan-karazany manavesatra anay ka mahatonga anay tsy ahajoro mahatonga anay ho malemy mahatonga anay ho marefo tompo misaotra anao raha efa manakaiky anay ianao eto akaikinay ianao ary mametra-panontaniana aminay hoe te ho voavonjy va ianao te ahajoro va ianao te ho sambatra va ianao de indreto zay tompo mangataka amin'ny famindramponao ampahireso ao aminao no misy ny fahafahana ao aminao no misy ny fiadanana ao aminao no misy ny tena fahasitranana de sitrano zay tompo am'izay rehetra enta mavesatra mahazo anay ny tebiteby ny tahotra ny zava-manahirana isan-karazany entinay eo apototry ny azo fijalianao afao zay tompo ho any amin'iza moa zahay ao aminao ihany mamelana elokay mamindrafo aminay tery izo zay mba hanana finoana sy fitiavana anao mitoetra tsara de manjaka Jesoa amin'ny asanay amin'ny tokantranonay amin'ny fanirianay amen